Androaneriva dia izara mikasika momba ny Jesosy hoe iza moa Jesosy natongavany teto an-tany nisehony teto ambony tany mandra-piaviny eny amin'ny rahoany lanitra. Fantatrao ve fa tsy olombelona miaina amin'izao ianao fa misy pahary. Tadidio fa tsy tia tany ity ny fanaperanao atsika. Ny tany fandalovana 70 taona, 20 taona, 100 taona, 20 taona. Raha misy mateza indrindra eto tany 50 taona. Zany olona 50 taona zany efa leo miaina. Zany hoe tia tany ity zany tsy tany natao hitoerana sy fikirana mandrakizay, fa tany natao olalovana ametrahana tantara. Tadidio fa ny zavatra hitranga eo amin'ny fiainanao mandrakizay dia misy ifandraisany amin'ny fanapakevitra raisinao androany arivo. Halleluja! Ny olombelona ianao dia vatana mananaina misy fanahy ao anatinao. Ny fanahy tsy maty mandrakizay, ny vatana tsy maintsy hody vovoka, ny aina mety aisitra, fa ny fanahy velona mandrakizay. Ary io fanahy tsy mety maty io ny tian'Andriamanitra ho karakaraina meloha androany arivo alohan'ny karakarana io vatana mety maty io. Ary zany no antony ty fivoriana androany arivo ty te amerina amin'ny fifantohanao aleo tsy dia miaina loatra amin'izay tianao hiainana nefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Omen'Andriamanitra ny segonda sy ora minitra androany arivo ahafahanao mampiasa ny sainao sy ny fonao ary mifanapakevitao hiverina amin'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka. Halleluja! Ny antony dia tadidio ny fanapakevitra raisinao indray mandeha dia mety hanova ny tantaram-piainanao mandrakizay. Ny fisiany Jesosy eo amin'ny fiainanao dia fanampy be anankiray anananao antoka fa zenandray azy dia nomeny ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary izay manana ny Jesosy no manana fiainana mandrakizay. Misy fotoana atao izay hamafana ao anatin'ny sain'ny olona hoe aorian'ny fahafatesana dia tsy misy fiainana. Maro ny olona mahita surprise ratsy nandeha arak'izay tiany sy daniny kibony, fa rehefa tonga any amin'ny faritafy mandrakizay izy vao maneniny. Tsy tiako ianao aneniny fa te hanampy ianao androany arivo. Fa ny antony nahatongavan'i Jesosy 4 arivo taona lasa teto ambonin'ny tany, tonga nofo ny zanak'Andriamanitra. Le teny tonga nofo nahatongavany ho nofo olombelona dia mba ahafahany mamonjy ny olona, ka zay rehetra mandray azy dia omeny ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany. Fotoana ty takarivo ty itodiany saitsika sy ny fotsika hoe tahaka ny olona anankiray mamboatra zavatra anankiray asoa ny fiainany. Matoa ny mpanao fiara na namboatra fiara dia namora ny fifindran'ny olona, fandehanan'ny olona lavitra. Zay zao avy any Antananarivo tonga eto dia ataoko hoe adindray no andehanana miala avy any Antananarivo mandrapatonga eto Soavinandriana. Dikan'izay raha mandeha tongotra zao mety ho herinandro na ray volana vao tonga eto, fa rehefa nisy ny fiara dia vetivety le fahatongavan'le izy. Ny antom-pisian'ny fiara dia ahatonganao andeha faingana any amin'izay toerana tianao andehanana nefa lavitra. Ny antom-pisian'ny olombelona ny naharian'Andriamanitra azy tsy hoe hiteraka, tsy hoe hinakanina, tsy hoe hiasa fotsiny. Manana tanjon'Andriamanitra ho anao, zay ny antony namoronany ianao. Ary ny antom-pisiana voalohany indrindra eto ambonin'ny tany dia anao ny sitrapon'Andriamanitra sy hijoro ho isan'ny olona manana ny fanjakana ao anatinao dia ny fanjakan'Andriamanitra zay eto amin'ity tany ity. Halleluja! Zay ny mahatonga an'Andriamanitra ozy izy mpangalatra tsy avy ratsen-drava sy amono any andingana. Za tonga ozy izy mba nanareo fiainana ary fiainana be dia be. Io fiainana be dia be io zay ao amin'i Jesosy ny raha an'izay androany arivo anambara aminao fa io fiainana io afaka hanovany tantaram-piainanao ray amanontolo. Zay tontolo rehetra no entin'ny Satana tiana andavananao dia azo foanana fa azo atomboka androany arivo le fiainana feno voninahitra. Manomboka androany arivo raha manaiky ianao niverina amin'i Jesosy hiala amin'ny fahotanao sy ny faratsianao rehetra. Ty takarivo ty ny fotoana anankiray ionanao amin'ilay fanovampiainana tena mahagaga atonga amin'ny fiainanao andray famonjena
andray fanastanana, andray fanafahana, ahitany voninahit'Andriamanitra, ary afaka ny hotanteraka androany lay kasom-panivana emo eo atsapanao fananovany tantaram-piainanao Andriamanitra rainao zay olo zay tikanao toetanina mafy be ho azy. Alleluia. Alleluia. Misy olona voatavy androany, misy olona voatavy androany. Andehantsika no hijery ny zava-miafina ao bokin'ny Filipianina toko faharoa manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 10. Zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ho ao aminareo zao saina izao zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, zay na dia nanana ny endrika Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa ny foanany tenany tamin'akany endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia le fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Koa izany nananatan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony no ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy nandolehany lohalika rehetra, na nany an-danitra na ny aty an-tany na ny any ambanin'ny tany. Andriamanitra dia nanetry tena, nanaiky ho tonga olombelona izy, niara-nonona tamintsika izy tonga nofo teto an-tany 2000 taona lasa zay. Zany dia nambara ato anatin'ity Filipiana toko faharoa 15 ka hatramin'ny 10 ty, fa izy dia manana fitiavana lalina ho antsika tokoa ho amin'ny tanjom-panatanterahany famonjena antsika zanak'olombelona zay miaina ao anatin'ny fahotana sy ny faharatsiana ary miaina ao anatin'ny fahaverezana. Nandao ny seza fiandianan'Andriamanitra, nanaiky izy nanaisotra ny endrika Andriamanitra, ohatrany olona ny solo-akanjo nesoriny le akanjo feno voninahitra, le akanjo feno fahatsarana, fa nitafiny le akanjo mitovy amin'ny akanjonao izy ary nidina niara-nonona taminao. Jesosy Kristy ne voalaza ao bokin'ny Genesis fa izy lay teny antom-pisiny zao rehetra zao izy ny Jona toko voalohany. Raha tsy izy dia tsy ary zao rehetra zao. Midiky fa lay endrika ma izy azy amin'ny mahateny mpamoronana azy dia nialana, fa tonga zazakely tao am-bokon'ny vehivavy anankiray izy atao hoe Maria. Zany nekeny dia mba ahafahany miaina sy mahatsapa amin'ny fahafenona ny fiainan'olombelona manomboka tany am-boaka ka tany amin'ny fahafatesana. Fantatro very havana, fantatro Jesosy amin'ny antsipiriany androany arivo ny problemanao, satria nanaiky izy le Andriamanitra aka ny endriky ny nofo tahaka anao, nanaiky ao am-boaka izy mandrapatonga azy niaritra fahafatesana teo amin'ny toeranao, alalany ny problemanao. Ka androany arivo ny olan'ny olombelona tany am-boaka mandrakantitra mandra-pahafatiny tsisy miafina amin'Andriamanitra na ray aratsy mareteka ao an'Andriamanitra. Teboka lehibe anankiray zay, raha misy zany no mahafantatra anao androany, fantatry Jesosy no manjoanao. Tiany tompo natonga azy ho tonga nofo, ny ahatsapa sy iaina zay atao hoe fitombona, satria izy tsy Andriamanitra mila Andriamanitra mpamorona azy tsy mila mitombo izy. Izy no izy atrehatrizay ka ho mandrakizay, izy feno voninahitra, momba azy rehetra tonga dia fahafenona, ny fahafenona tsy mila fitombona. Fa rehefa nanaiky ho tonga nofo izy teo amin'ny toeran'ny olona, lavo ny tenany, nanaiky tena ho tonga olona izy, dia nanomboka teo izy no nianatra ny ainany zany atao hoe fitombony zany, nianatra ny ainany zany atao hoe fahafenona zany. Ary tiako fantatrao fa Andriamanitra tsy mahalalina mahazo an-tsainany olon'ny olombelona sy ny fiainan'ny olombelona raha tsy efa tonga ho isan'ny olona ny eny teto ambonin'ny tany izy atao hoe Jesosy. Tsy nalala hoe ahoana ny fiainana mila fanampiany zany, sy nafantatra hoe ahoana ny fomba iainan'ny olombelona ka mahatonga ny olona hitaraina fa mila fanampiana avy aminy, satria ny olona ny namorony azy voalohany, olona manana fahafenona. Eritrereto hoe Iadama vao vita tonga dia feno voankazo ny sa, feno fahatsarana ny sa, zay ny ilainy rehetra tonga dia ny vantaniny.
fa tamin'ity nanitoraka ty tonga Jesosy tsy fantantsony zany problema ny Adama satria i Adama ny foroniny ao anaty fahafenona fa rehefa niala Andriamanitra rehefa niala teo amin'ny fiainan'ny olona Andriamanitra vokatry ny fahotana sy ny fiodinany Adama tamin'ny nanan'izy sy Eva ny voankazo vorana tsy nohaniny niala teo amin'izy ireo ny fanaten'Andriamanitra tonga nofo amin'izay Andriamanitra nanetry tena tany am-boaka izy nanaiko teraka izy nanaiko tonga zaza mitombo izy nila fanampiana sy fitantanana tamin'ny Maria izay nitaiza azy sy Josefa rainy azy izay tsy niteraka azy fa rainy nanangana azy ary teto ny nahitako fa niraisin'Andriamanitra amin'ny antsipriany ny olan'ny olona tsy nalala izy hoe ahoana ny fiainana mila fanampiana tonga zazakely amin'izay izy dia nanomboka ny tantanina rehefa nitombo izy dia nanomboka niatrika fiainana tahaka izay natrehanao ihany koa io atrehanao io tsisy miafina aminy Andriamanitra tsy mbola nalaim-panahy zany talohany nahatonga nofo azy satria Andriamanitra tsy azo ny olona laim-panahy ary tsy makafananizan'izy izy tsy mbola nisy tao aminy zany hoe fotoana iray nahatsapahany rery zany raha tsy efa tonga olombelona tahaka antsika izy tsy mbola nisy fotoana ihany koa Andriamanitra nahatsapa fanaintainany zany na koa nahatsapa fanadinony zany fa manomboka naka ny traikefatsika izy niatrika zany olana zany izy niatrika an'izany trango zany izy tamin'izy nitokana tany anefitra nalaim-panahy izy reo karazan-javatra maro samihafa izay misy eo amin'ny fiainanao dia tsy zavatra vahiny loatra amin'Andriamanitra fa tiako fantatra androany arivo fantatr'Andriamanitra io Jaona toko voalohany ny 9:7 ozy izy ary ny teny dia tonga nofo niara-nonona tamintsika tao hoe Jesosy tonga teto tany Andriamanitra niaina tamin'ny fiainam-pahatanterahana izy na izany azy rehefa tonga nofo izy na tsy ary tena niaina tao anaty fangiriforiana ny kapohana niaritra fanaintainana tamin'ny fotoana ny vidiana ny rofonao sy ny aretinao rehetra natongavanao nofo dia mba hahafahan'ilay teny tonga nofo maka ny rofo rehetra tamin'ny dia kapoka izay ny aretany niraisiny tamin'ny tenan'ilay izy dia avery no tonga fahasalamana eo amin'ny fiainanao androany ariva zany tsika tsy hoe misy zavatra foronina makatry fa zay zavatra efa natomboka Andriamanitra ihany no tanterahany eo amin'ny fiainanao androany dia nokatra ny sainao halala fa tsy normal raha ohatra ka miainao anatin'ny aretina lava loatra ianao tsy mety raha miainao anatin'ny fahotrana sy fampahoriana ianao ny rainao tompon'izao rehetra zao izy mifely tany zay rehetra eo aminy tianao amin'ny fitiavana mandrakizay izy sakafo ny fosiny saina mampanahinao ny ataonao tokana fotsiny ianao ny arivo dia ny miverina amin'Andriamanitra zao anefa ny zavatra nahavariana tamin'izy tonga nofo ny endriny fotsiny niova fa ny heriny tsy niova averiko teny izy tamin'ny voalohany teny tsy hita maso tsy nisy anarana fa rehefa tonga tao kibony Maria Virginy izy dia nomenina an'Andriamanitra anarana hoe Jesosy ozy izy ny anjely Gabriel amin'ny Luka toko voalohany ary ny zaza zay ho akibo ozy izy dia atao hoe Jesosy ny anarany satria izy amonjy ny olona rehetra amin'ny fahotana nanomezana anarana azy hoe Jesosy rehefa tonga nofo izy alleluia fa tamin'izy teny dia tadio tsy nisy anarana izy rehefa tonga nofo Jesosy dia tadio iny teny iny ihany no niova endrika ho tonga nofo fa le izy tsy niova ny heriny ahoana moa misy miana marakoka hoe tsy niova ny heriny matsangotsara fanazegay aloha tsy misy manatrika Andriamanitra tao amin'ny bokin'ny Genesis rehefa namorona ny tany izy averiko